Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Miam, manolotra anao tsiro vaovao, litchi sy tutti frutti. Miam miam. Manolotra anao ny logité. Tonifiante. 1, 2, 3, Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 arrières. Énergie Max alcaline. Énergie tsimbola nandis fanantenananao. Pandresi. Triangle équilatéral. Photo mandresy foana le salahy. Tsambarateko. Nutrivite. Nutrivite. Saratsy. Be otrikaina. Tiny tena izy. Rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma roa am'roapolo martsa 2020 sy roa arivo tonga soa ato anatin'ny logité falmiarabantsika rehetra ihany koa ary manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany araka izao hitanao izao dia ny tenako no anolotra izany vaovao izany ireto avetrany azy ny lohateny vaovao atsika. Miantsony amin'ny sy ny ady hevitra mazava mandritra ny fampielezan-kevitra ho fidina solombavambahoaka ny vondrona politika dinike. Tontolo ny fifamoivoizana tsy mananjo anasaza avy hatrany ireo polisy mpandrira ny fifamoivoizana fa anjara andraikitra tokony ho sahan'izy ireo kosa ny fampianarana ny olom-pirenena mialoha ny irisona amin'izay fanasazina izay. Impolisan'izatony ireo vehivavy lehibe malagasy amin'izao fotoana izao no fantatra fa tsy mazoto manantona toeram-pitsaboana. Maro ny ezaka tokony atao hiatrehana ny fivaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao fantatra izany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro. Ny maresaka iraisam-pirenena ao anatin'ny fisaona-pirenena amin'izao fotoana Irak vokatry ny faharendrehan'ny sambo iray ka namoizana ain'olona miisa 100. Andeha tomboka avy hatrany ary ny fiarahana ao anatin'ireo vaovao politika ao anatin'ny alauna. Oetsy amin'ny sainy avy hatrany isika satria no tanterahina tamin'ity androany ity ny fisariana izay olaran'ireo kandida solombavambahoaka ao anatin'ny bileta tokana ary ampiasain'izy ireo ihany koa mandritry ny fampielezan-kevitra. Teo anivon'ireo CED na ny commission électorale de district raha tsy mangaka ny CENI eny amin'ny isaky ny distrika no nanatanterahana izany. Aorian'ny androany dia miroso avy hatrany amin'ny fandrafetana ireo bileta tokana any Afrika ny CENI mbola misy kosa ny distrika sasany izay tsy nahatanteraka ny fisariana noho ny fiandrasana ny didy mbola ho avoaka ny HCC. Manodidina izay vaovaon'ny politika izay hatrany miantsony amin'ny sy ny ady hevitra mazava mandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny hovidiana solombavambahoaka ny vondrona politika dinike ho azy ireo tokony ny hevitra sy ny foto-kevitra no ijoroana fa tsy ny anaran'ny filoham-pirenena no entina manao fampielezan-kevitra. Nanangona ny vaovao mikasika izay Jeriatoara sy Dolpha Rakotoniaina. Nihaona tamin'ny mpanao gazety ireo mpitarika ny vondrona politika dina iombonan'an-kevitra na dinike nanazava ireo hevi-dehibe hiatrehan'izy ireo ny fepitona hiasany eny amin'ny anteny miera-pirenena izy ireo handrafitra tolo-dalàna hanaramaso ny asan'ny gouvernemanta hametraka volavolan'ny mpanitsina lalàna ihany koa. Finansier rehefa avy eo avoaka pabe maso any amin'ny Facebook sy ny zavatra rehetra anaovana canaux de communication rehetra isina débat national. Olomaro anefa nidingana mialohan'ny atongavany Antsimbazaza voalohany amin'izany ny fandresen-dahatra ireo mpifidy androtsabato azy ireo miantso ny amin'ny siany ady hevitra mazava mandritra ny fampielezan-kevitra ny vondrona. Mahatsikaritra ihany koa izy ireo fa tsy mitovy dieny vao mantomboka ny herijikany tsirairay. Miray feo amin'ireo mpanao politika ny dinike raha toka manakiana ny anarana entiny vondrona izay manohana ny filoham-pirenena miatrika ny fifidianana isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelona. Fafantarako anao filohanay malagasy rehetra
fa tsy finoana amdiana malagasy nizaniza zany député de olona aty amin'ny législatif reo a iara-iasa amin'ny exécutif zay taritinao fa tsy azo ekena ny fanonana ny anaran'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny lista IRD iaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary zay dia mieritreritra hoe ny HCC zany tokony hazava koa mikasika an'izay. Raha nanontany tompon'andraikitra iray avy amin'ny SONI izahay dia namaly izy ireo fa mampiatra ny lalàna misy fotsiny ihany, izany hoe vondrona misoratra ao amin'ny lisitra natolotry ny ministeran'ny hataniny IRD miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka tsy afaka maneho hevitra manoloan'izany aloha izy ireo. Tsy hivina fa ny andiny fa 770 amin'ny lalam-panorenana no mamaritra fa tsy afaka mifandray amin'ny hetsika ataon'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana akory ny filohan'ny repoblika. Niezaka niantso ny ministeran'ny hattany ny mpanao gazety saingy tsy naharay valiny ny ministera izay nanaiky ny fametrahana ny anaran'ny vondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Io ministera io izay nankato ny fametrahana ny anaran'ny vondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Lafim-baovao mikasika ny fifamoivoizana kosa indray fomba fiasa madio no andraindraina amin'ireo polisim-pirenena mandrindra ny fifamoivoizana amin'izao fotoana. Ny farana androany ny fiofanana izay nomena azy ireo fanofanana izay niompana tanteraka amin'ny ady amin'ny kolikoly. Fanapahan-kevitra nambara androany fa tsy mananjo anasazy avy hatrany ny polisim-pirenena mandrindra izay fifamoivoizana izay fa tokony ampianatra kosa ny olom-pirenena. Mananjo anasazy kosa nefa izy ireo an'ireo izay mini mandika ny lalàna. Drasiel Njarafeno sy Doda Rajarinjato. Ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna no antony nampiatoana ireo polisy tsy hanao fisavana amina fiara eny amin'ny lalam-pirenena. Iverina indray ny asan'izy ireo saingy fomba piasa vaovao no ndraindraina araka amin'ny fiofanana izay nomena azy ireo. Mety tsy ho vita 100% izy fa mba mihena ny fandrinay moa zany dia tsy hisy tsony mihitsy mba zavatra avoasarimitra polisy nasional amin'izay kolikoly izay. Mandritra ny 2 herinandro eo ny fiofanana santatra ny natao teto Antananarivo izay mifarana androany itoy any amin'ny faritany kosa izany. Nisongadina nandritra ny fanofanana ho ny tompona andraikitra ny tsy tokony hakana vola avy hatrany amin'ireo fiara tsy manara-dalàna. Raha mikasika amin'ny police de circulation izay no fantsika teo zany dia tokony ho hitantsika hoe ireo zareo fa manoro aloha tsy tonga izy dia manasazy mbola manoro izy mampianatra izy. Fivana tokony hitantsika ihany koa araka ny antsika teo misy an'ireo olona manana fahasambanana zany ireo olona izay fantatritsika hoe marefo, ireo olona ireo koa zany tokony hitantsika eny an-dalana eny hoe ireo zareo fa mikarakara an'ireo ihany koa. Nampatsahivina azy ihany koa fa rehefa police de circulation izy dia tokony anao ny asan'ny polisy rehetra tokony atao eny an-dalana. Noresahana manokana ihany koa makasika ny fomba fandrindrana ny asa amin'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Fantatritsika hoe indraindray ohatra lasa any amin'ny toerana tsy tokony hisy polisy le izy, indraindray hoe lasa any amin'ny toerana ny polisy zany tafapetraka any amin'ny toerana izay fantatra hoe tsy hisy olana ara-pifamoivoizana akoriny, dia reny zany no nampianarina anjareo teo hoe tokony hifampiresaka dia misy fandaminana izay atao misy ihany koa fiaraha-miasa amin'ireo polisy miasa any amin'ny komisaria ohatra na ny gendarmerie, ny polisy ny amin'ny commune. Mananjoana sazy avy hatrany ny polisy-pirenena manoloana ireo mini mandika ny fitsipika napetraka. Isy ny fanaraha-maso ataon'ireo mpampiofana atoato amin'ny fomba fiasan'ireo polisy-pirenena. Na izany aza tsy tokony hakindoha ampitandro ny filaminana fa andraikitry ny tsirairay ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy lavina tokoa mantsy fa mbola tsy ampy araka ny fenitra tokony ho izy ny isan'ireo polisy-pirenena raha mitaha amin'ny isam-poniny eto Madagasikara. Polisy iray misahana olona misy arivo raha araka ny isa navoaka ny ministera androany. Andeha anaraka faingo kely vetivety isika dia miverina eto indray aorian'izay. Ankasitrany ianao mbola manaraka ny fampilalam-baovao ho toizantsika avy hatrany izany satria ny enimpolo isanjato ireo vehivavy lehibe malagasy amin'izao fotoana izao no fantatra fa tsy mazoto manantona toeram-pitsaboana. Ny tsy fananana fotoana no tena olan'izy ireo ankoatra ny sarany fizahana raha ny fanazavan'ny sasany tamin'ireo vehivavy tamin'ny Pierre Razafindramanana sy Doda Rajarinjato androany. Ny aretin'ny taovam-pisefoana kosa no matetika pahazo ireo vehivavy ary ity fanadiadiana izay no sainy izy mianadaha ity.
tsy latsaky ny 10 ireo vehivavy nandalo fizahana teto amin'ity mpitsabo ity. Isan'ireny ireto vehivavy lehibe ireto izay avy lavitra tokoa. Ho an'ny Louisette lavitra azy ny toeram-pitsaboana any amin'ny toerana misy azy ankambalaina ny tena ny anaton'izany. Voatery mamony iray andro mihitsy mantsy izy ireo. Mazava be mihitsy tena tsy mahasehatra satria ny antony na amin'ny fotoana kely fikenkenena anao tokantrano raha dia efa hita hoe hita an'izay dia manaraka izay ihany koa amin'ny resakarabola dia hita tena hoe reraka le vehivavy mahatsiaro ny vehivavy tena hoe reraka izy mitsarakarah tokantrano ny ankonana kely dia ohatrany lasa ambany zavatra ny fikarakarana ny fahasalamana. Ho an'ireto vehivavy lehibe ireto kosa indray ny taona ny efa mandroso no tsy ahafaha manatona toeram-pitsaboana. Tsy mbola misy raha teo eto Madagasikara paikady hijerena manokana ireo be antitra sy manan-kilema. Pitsaboana zany tsy ampy mihitsy satria zao vehivavy zao matahotra miditra na CSPD na satria mivola daholo. Hoany izy jerena fotsiny ny fanafody tsy mahazo kory. Tena amin'ilay andavanandro penana tsy dia maharaka loatra hijery hoe andeha hoerina andeha aty. Ampahany tamin'ireo olona sedrain'ny vehivavy andavanandro izany raha eo amin'ny lafiny fahasalamana. Misy amin'izy ireo ihany koa mantsy hiara-ny tsindraozilena eny amin'ny fiarahamonina ary hiara-ny herisetra tsy fidiny. Ho fanampiana ireo vehivavy tahaka azy ireo dia nisy fizahana fahasalamana sy fihenoana ireo vehivavy maimaimpoana androany teto amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity androany ity ka anarivon'izy ireo no tonga dia ety an-toerana. Ny votoatin'ny hetsika anio dia fizahana ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy eto Analamanga. Eo ihany koa ny fijerena ny tosidra, ny fijerena ny aretina rehetra izay amin'ny vehivavy. Izany rehetra izany dia rahana ministera fahasalamana, iarahana ministera mponina. Ao ihany koa ny ministera ny fiarovam-pirenena izay manampy amin'ny fihainoana ireo vehivavy hiara-ny herisetra. Hitoy any amin'ny faritra hafa moa ny hetsika tahaka izao raha nambarany tompon'andraikitra. 20 martsa andro iratany ho an'ny rano toerana maro no nankalazana izany teto amintsika tamin'ity androany ity ka isan'ireny ny teny amin'ny komina Anteroka ny zaka nanao fanadiadiana makasika ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio teny an-toerana tamin'ity androany ity Andralain'Andriamasy Kasambola Manana. Iray amin'ireo komina manodidina Antananarivo renivohitra tsy dia mijaly rano ny eny Anteroka. Raha ampitain'ireo komina hafa dia mahazo rano foana saika isan'andro mponina ity. Na zany dia misy fotoana no tapaka ny famatsiana avy amin'ny Jirama. Io zao tapaka anina regny dia vao tapaka kely dia asana fefakady vao miverina dia nandeha kely ilay dia tapaka indray mpandeha indray. Io zao mba mandeha dia mbola tsy tapaka izy io fa mety arivarivo indray zao vao tapaka. Sahinana ihany fa tsy dia hoe sahinana be loatra fa dia fisaorana lehibe no ohatrany ary dokam-barotra ny Jirama angamba fa raha izay eto Anteroka aloha tsy dia mijaly firy ho famatsiana ny rano raha tsy indraindray hoe misy teo tapaka ny sana amin'izany fa ny anay dia mandeha tsara ny rano aloha amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 12 rantoandro nandalovanay tety amin'ny fokontany Ambohimaro ato anatin'ny commune Ambobao Anteroka dia tsy nisy pilahatra mihitsy ity pompokon'olona ity. Iray monja ny tonga nakarano teto fa efa samy nahazo ny anjarany sahaza azy avy ny tokantrano tsirairay. Atsamin'ny sokafan'ity zany zay zany efa ifoana ny enene rano amin'ny pompy ary ambany ery na eto na ary ambony ery dia malany efatra beto isan'andro zay. Zava-dehibe ny rano? Zava-dehibe ny zany ary ilaina ny rano fahasalamana ny rano. Pompina maro no efa napetraka sy ny orona eny anivon'ireo fokontany misa fito mandrafitra ny commune. Tsy ampy ireo mponina efa nanika ny 3,4 alina nefa izany. 80 au total fa le 57 zany mbola tatan'ny commune amin'izao. Ampy amponina ve zany? Tsy ampy satria le fantarana zany tsisy mihitsy hatr'izay le fanimponina amin'ny tompo. Ho avy tsy ela ny fametrahana pompin-drano vaovao anampisan'ireo efa mamatsy rano ny mponina ety Ambobao Anteroka. Efa nisy raha teo maly fivoriana mahakasika izany. Vao malinomaly araka ny tenin'ny be nitarana teo fa nisy fifanana nataon'ny teknisianina avy eto amin'ny commune ny STH commune fa ny fanaparitahana ny rano fisotro madio ary anampitomboana isaka mifatra zay kely indrindra ny rano fisotro madio ary nanomezan'ireo borne fontaine 90 akoatran'ireo efa misy eto amin'ny toerana 220 misy eto amin'ny commune. Na fempompa aza manerana ny tanàna dia mikaroka izay asoa vahoaka any ny ben'ny tanàna ety Ambobao Anteroka
ka niara-niasa tamin'ny sehatra tsy miankina amina fampiasany ity fitaovana izay anadiovana rano ity, fitaovana izay naseho vahoaka nandritry ny lanonana fankalazany andro eran-tany ho an'ny rano androany. Mitombo kosa ny hafanana eto amintsika miaritra ny rano noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Maro noho izany ny ezaka tokony atao hiatrehana an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Manomboka amin'ny fampitaovana ny tompon'andraikitra misahana amin'ny toetrandro, ny fanabeazana ny olon-dehibe sy ny ankizy mba hikolokolo ny tontolo iainana. Fanadihadiana nataony Dimoina Randrenarivo sy Stéphane Rakotomalala. Mikasany anatanteraka fambolekazo amina tamin'ny mirefy 4 hektara ny ao anivon'ny fitondram-panjakana raha nambara ny ministry ny fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetry ny andro. Natao izany mba hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Entanina koa ny olona tsy hampiasa ny charbon izay mitondra etona izay mandoto ny rivotra iainana. Satria araka mifantatsika nefa ny météo zany ny toetrandro dia ilaina na amin'ny fambolena zany na amin'ny fahasalamana zany amin'ny fiainantsika andavanandro na amin'ny rano jirama io fotsiny rehefa tsy ampy sy maintsy fantatra lolo hoe tandremo fa tsy misy ny orana tsy misy zao dia tokony izay le niteny zareo hoe micréer zany le pluie artificielle azahoana mampiakatra ny rano mba tsy hampatsara ny tontolo iainan'ny vahoaka. Araka ny fantatra miatraika amin'ny vatana amin'ny fiainam-ponina amin'ny andavanandro ny fiovaovan'ny toetry ny andro raha tsy resaka fotsiny amin'ireo tantsaha sy mpamboly. Manampy zezika miomana amin'ny tsy fisian-drano izy ireo mba hiatrehana amin'izany. Mety hena ny vokatra raha mitoy izay. Ohatra amin'izay zao ny fampiasantsika ireny plaque solaire ireny ohatra. Satria zany fantatsika tsara ny trandrahana zany le fisian'le hoe masoandro be migaingaina le hafanana mba ahafahana hiatrehana an'le fiovavan'ny toetrandro. Misy ihany koa ny tetikasa entina miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Mampianatra ny zaza sy ny ankizy hiaro ny tontolo iainana izy io. Eo ihany koa ny fampahafantarana ireo fahalalana tokony fantany mikasika ny toetrandro. Mahazo fiofanana mandritra ny 5 andro ny mpampianatra no sady mahazo boky. Ireto farany avy eo no mampity izany amin'ny mpianatra avy eto Analamanga, Boeny, Atsimo Andrefana no efa nisitraka an'izay. Dia namokatra nytony fitaovana tony zany izay ity hoe kit madère matériel didactique pour l'éducation relative à l'environnement na hoe fitaovana entina manabe hiarovana ny tontolo iainany. Dia izy ity zany ny tanjona zany hoe ny ankizy dia ny mbola kely dia mahafantatra ny tontolo iainana dia mahafantatra hoe inona ny tokony ataony hiarovana an'izay tontolo iainana izay. Dia tafiditra ao anatiny ihany koa ny resaka fiovan'ny toetrandro. Miseho amin'ny endrika maro ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy hitanisa fotsiny ny fisian'ny hafanana be loatra, ny maintany ary ny ririnina lasa tena mamirifiry. Fa amin'ny heriny an'io tahaka izao no anamariana sy ahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1770 fitaom-pivavahana sy fampiratiana ary fanateram-boninkazo no endrika anamariana izay fahatsiarovana ny 20 martsa izay amin'ny taona 2012 ity. Natao izany mba ahafantarany taranaka ny tantara nandritra ny tolom-panafahana. Eo ihany koa ny fitrotroana mbavaka ny firenena araka ity angom-baovao izay mbola no tanterahiny Dimoina Randrenarivo sy Stéphane Rakotomalala ity. Mandritra ny herinandro reo hetsika fahatsiarovana ny 20 martsa 1770 amin'ity taona ity. Nanomboka androany izany ary tsy farana raha tsy nisy 20 martsa ho avy izao. Tao amin'ny fiangonana ekara katolika 17 hektara no nanatanterahana ny fotoam-pivavahana androany maraina. Nandritra ny fotoana androany nisy ny fahatsiarovana an'ireo olomanga lavo nandritra ny tolom-pahafahana. Tafiditra tao ihany koa ny fitondranam-bavaka amin'ny firenena. Raha ny fandaharam-potoana rapitso indray, efa mpitaona eny amin'ny fiangonana Adventista Mandrosoa Faravohitra isika ho fanohizana ny fitondranam-bavaka ny firenena sy fahatsiarovana ny 20 martsa. Anomboka amin'ny 10 maraina ny fotoana eny. Eny amin'ny katedraly Analakely ny famaranana ny fotoam-pivavahana ho amin'ny andro alahady. Izay ny fandaminana mikasika ireo fotoam-pivavahana izay andraisan'ireo fiangonana anjara. Osokafana ny alahady 17 martsa ny fampiratiana an'ireo sary izay mirakitra ireo zava-niseho tamin'izany. Eo amin'ny parvy Analakely no anatotosana ny fampiratiana io. Asaina indrindra amin'izany ireo taranaka faramandimby. Tolom-panafahana, taratry ny am-po-pirenena entina mandeha miady. Io ny teny filamatra entina maneho ny fankalazana ny 20 martsa amin'ity taona ity.
isy ny fanateram-boninkazo sy lanonana miaramila sy zandary mandritra io andro io. Ahitantsika izany ohatra etsy Ambozatovo, Mozole ary any Moramanga. Tsy ratsaivina fa ny aliny 7 martsa 1770 no nanomboka ny tolom-pahafahana izay natao tamin'ny Moramanga. Ny fanandrina tamin'ireo miaramila frantsay malagasy nanomboka teo ary mandra-pahazoana amin'ny fahaleovantena ny taona 1770. Izay no antony atsiarovana an'io daty io. Vaovao hafa kosa indray tsy mbola feno ny fepetra amin'ny fanangonana ireo antotanisa sy antotan-kevitra eo anivon'ny tanàna Antananarivo raha nambarany tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Tetikasa hoentina hanamorana izany indrindra ny fametrahana ny système d'information géographique na ny SIG. Tanjona ny hanamorana ny fanaraha-maso ireo tetikasa rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Trasielin-jara feno eo amin'ny sariny Doda Rajarinjato. Tsy mbola ary fomba fiasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanangonana ireo antotanisa na antotan-kevitra hatramin'izay. Miankina indrindra amin'ireo nefa amin'ny fampandrosoana ny tanàna hoy ny tompona andraikitra. Resaka données Excel tablière fotsiny no ampiasaina sous access les sous Excel dia eo indrindra zany no hoe tsaratsara raha ohatra ka ny information rehetra zany spatialisina daholo zany hoe hita eto ambony tany daholo ny zavatra misy tantan'ny Antananarivo dia avoaka anaty carte zany izy mba hanafainganana ny président décision le décideur afahana migérer tsara ny tanàna Antananarivo. Anamorana ny fanangonana ireo atrikasa iandraiketan'ny commune Antananarivo renivohitra ny fisian'ny SIG na système d'information géographique. Isan'izany ny fanisana ponina sy ny toeram-ponenany. Mila fitaovana ary fomba nefa ny fanatanterahana izany hoy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna ka mitsirika sahady ireo afaka manohana raha-pitaovana na araboly izy ireo. Tetikasa efa no volavolaina roa taona lasa izay ny SIG miroso amin'ny fanatanterahana izany ny commune ankehitriny. Ny tetikasa dia nanomboka ny avy projet zany tamin'ny 2017 izay fotoana nitsanganan'ny direction mobilisation des ressources dia amin'izao fotoana izao zany mametraka an'ilay correspondant municipaux de SIG zany zay au niveau ny service trailer zany dia ireo correspondant municipaux ireo zany no anao ny famatsina ny alimentation base de données amin'ny SIG. Ny aorindrina kely zany hitantsika teo fa amin'ny volana Jolay zany dia hisy ny restitution an'izay asa rehetrarehetra zay natao zay izany hoe ny données rehetrarehetra Antananarivo zany dia efa spatialisé ao anatina SIG daholo dia zay no restitution nampanotanana ihany amin'ny mi-juillet. Mitombo isa-taona ampon'ny eto andrenivohitra raha ny loharanom-baovao ray. Tsy maharakaraka izany ny fototra-fitrasa misy ka mitombo hatrany ny isan'ireo manorim-ponenana eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Tsy zarizary ny asa fivelomana, antony mampirongatra ny asa ratsy. Ankoatr'izay, hiteny amin'ny fiarahamonina rehetra eny tsy fanarahan-dalàna amin'ny endriny manano sarotra ny fanaraha-maso. Tanjona indraindray ny rehetra araka izany ny anenana ireo trangana tsy fanarahan-dalàna misy eto andrenivohitra. Andro faharoa hanatanterahana ny bazary Arivo androany hetsika arabarotra izay hita etsy amin'ny parvis Analakely. Hiavaka hatrany izany raha nambarany mpikarakara ho an'ny rampintsy maty izao dia hanao liquidation amin'ireo entana rehetra ny mpivarotra eny an-toerana. Niopoka hatrany teto amin'ny parvis Analakely nandritra izay 2 andro nanatanterahana ny bazary Arivo izay. Nanapirofo tokoa izao fa liana amin'ity hetsika ity ireo olona. Entana maro izay natao mifanaraka amin'ny filany tsirairay mantso no hita ety an-toerana ary mahazo ny anjarany avokoa na ny ankizy na ny lehibe. Ny azo amboarana angamba tamin'ny andro voalohany sy ny andro faharoa dia afa-po tanteraka sady ny mpikarakara satria azo lazaina efa mihoatra ireo visiteur izay nieritreretina hoe eo amin'ny 60 000 ny visiteur mandritra ny efatrandro nefa amin'izao fotoana izao efa mihoatra izany ary ny tena mahafinaritra dia miantsena ary tena miantsena ny mpitsidika izay tonga ato zany no manamarika efa mora ny entana hita ato amin'ny bazary ny Arivo. Hiavaka ny tolotra eto amin'ny parvis Analakely ho an'ny rapitso sabotsy ampiena ny vidin'entana avokoa mantsy ireo mpivarotra rehetra tanjona ny hanomezana fahafapo ny tsirairay. Fa manomboka rapitso asabotsy ny liquidation totale eto amin'ny bazary ny Arivo zany hoe hiezaka mihitsy ny mpivarotra manontolo hanao fihenam-bidy amin'ireo karazany entana rehetrarehetra araka ny efa hitantsika hatramin'ny voalohany moa dia misy ny tangorona amin'ny stand BDB izay fandrombahana ny entana ka dia amin'ity mitoraka ity zany dia hiezaka ny mpivarotra hanao fihenam-bidy goavana ao anatin'ny liquidation totale ka dia anasana antsika any an-trano izay mbola tsy nandalo teto dia tongava fa dia mahafinaritra be eto amin'ny parvis miaraka amin'ny bazary ny Arivo ho antsika izay efa nandalo dia liquidation totale manomboka rakipitso ka dia efa miandry anareo izahay. Amin'ny alahady izao no mifarana ny bazary ny Arivo eto amin'ny parvis Analakely.
nampanantena ny mpikarakara fa efa isy hetsika hafa indray aorian'izao. Inany koa no etsika miampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena ho ao Irak avetrany isika satria ao anatin'ny fisaonan-pirenena tanteraka ny ao Irak vokatry ny faharendrean'ny sambo iray ka namoizana ain'olona miisa 100 mbola ahina hiakatra nefa io izy io satria mbola ao anatin'ny fikarohana ireo vata mangatsiaka izay natelin'ny rano ny mpamonjy voiny hoaratsika ny fanadihadiana. Sambo iray no rendrika teto Mosul, Irak, malalaka misy. Vokany, mpandeha miisa 100 no fantatra treto fa namony ainy raha ny antotanisa tsy ofisialy satria mbola eo am-pikarohana ireo nofo mangatsiaka izay natelin'ny rano ny mpamonjy voiny. Tao kosa moa ireo tafavoaka ary avotra soma tsara. Raha ny fantatra dia fianakaviana iray andeha hamonjy ny fankalazana ny Nowruz, ilay fankalazana ny taom-baovao ho an'ireo mpino kurda ity tradoza ity. Betsaka loatra izy ireo no tao anatin'ilay samboka io no isan'ny teraka ny loza, teo ihany koa ny fiakaran'ny rano. Araky ny fanazavany tompony ndraikitr'iray misahana ny filaminana ao Mosul dia efa mahery 100 izy ireo no tao anatin'ilay sambo izay tsy mazaka fa tsy ny antsasak'izay anefa. Nanokana 3 andro fisaonan-pirenena no ity loza namoizana ain'olona anjatony ity ho malalaka misy ny Prime Ministre irakiana Adel Abdelmahdi. Marihana fa tonga teny amin'ny toerana nitrangan'ny loza ny fanjakana irakiana ary tonga n'izaha ireo razana tany amin'ny tranopaty. Sakiany ady sy ny fanafiana ataon'ireo jihadista izay no amoizana ain'olona anarivo mahery matetika nore eto Irak, mahalana kosa ny tranga hafa tesan'olona tahaka izao. Ratsaivina dia tamin'ny taona 2014 no nisy sambo rendrika farany tao Bagdad, renivohitry Irak, ka nisa 5 ireo olona maty tamin'io fotoana io. Fa nitrangana fipoana izay namoizana ain'olona ihany koa tao Kaboul, Afghanistan omaly nandritra ny fankalazana ny Nowruz izay fety nentim-paharazana araka ny fanambarateo ankalazain'izy ireo amin'ny taom-baovao. Tsy mbola nisy ny taona ho tompon'antoka tamin'io fipoana io moa hatreto na izany izy anefa dia mitodika amin'ny fanjakana islamika avy hatrany ny aya rehetra no ireto farany efa nanatanteraka fanafiana teo akaiky ny toerana izay nitrangan'ny loza io tamin'ny taondasa. Enina treto no fantatra fa namony ainy tao Afghanistan malalaka misy vokatry ny fipoana ny tranga tao Kaboul, mahery ny 20 kosa ireo naratra. Nandritry ny fankalazana ny Nowruz, fety nentim-paharazana izay ankalazain'izy ireo ny taom-baovao no nitrangana ity fanafiana miaro asa fampiororona ity. Raha nitatitra avy amin'ireo mpitandro filaminana dia tao amin'ny tanàna ny misy ireo shiita, nanakaiky ny Saki izay toerana ivondronan'ireo Afghan isa-taona ao anatin'izay fankalazana ny taom-baovao izay no mitrangana izy io. Tsy fipoana indray mandeha ihany koa fa maromaro mihitsy raha ny fanazavan'ireo manam-pahefana Afghan hatrany. Hatreto aloha tsy mbola nisy ny taona ho tompon'antoka tamin'io fanafiana io. Na izany aiza nefa mitodika eny amin'ny fanjakana islamika avy hatrany ny aya rehetra. Ratsaivina manko dia izy ireo no nanatanteraka ilay fanafiana nitranga teo akaiky ny toerana nitrangan'ny loza omaly io ihany tamin'ny taondasa. Ireny ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny tapany voalohan'ny LEJT ho tsahivina amintsika ary ireo lohatenim-baovao izay nisongadina tato anatin'ny fampalalam-baovao. Araka ny fanatsidika teo dia miantsony amin'ny isin'ny adi-hevitra mazava mandritry ny fampielezan-kevitra hofidiana ho solombavam-bahoaka ny vondrona politika adinike izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fifamoivoizana tsy mananjo anasazy avy hatrany ireo polisy mpandrindra ny fifamoivoizana fa anjara andraikitra tokony hosan'izy ireo kosa ny fampianarana ny olom-pirenena mialohan'ny hirisona amin'izay fanasaziana izay. Ny 100 ireo vehivavy lehibe malagasy amin'izao fotoana izao no fantatra fa tsy mazoto manantona toeram-pitsaboana araka ny fantatra dia noho ny fahateren'ny fotoana no tena mahatonga azy ireo marisarisa manantona izay toeram-pitsaboana izay. Maro kosa ny ezaka tokony atao hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao, fantatra izany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetrandro androany.
ireto kosa indray no miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny logité oentina any Antsirabe indray isika atao anatin'ny tsidipastra mantatra toerana iray any an-toerana any inona no ataonao rehefa miara-matory amin'ny olona mieritra izay no fanontaniana napetraka tato anatin'ny oyanao fiadina ny tompon-daka maneran-tany amin'ny fananana volombava amin'ny avaka indrindra izay indray no afakely entina amintsika anaraka dokam-barotra isika dia anaraka ireny tapany faharoan'ny logité ireny